Miarabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana hambara ho ity eto amin'ny onjam-peo ny Alliance 92 amin'ity anio ity ny vahintsika ny talepanatanteraka eo anivon'ny ofisy paritry ny fizahantany Analamanga amin'ny alalana Andriamatora Zafina Valina ary misy mirabanao ny fandarana ambarao makasitraka makatela ihany koa am'izao nanekenao eto amin'ny onjam-peo zao. Fitrapetsaka amin'ny fanasana dia miaraba koa zany ny mpien'ny radio Alliance. Anomboantsika ny resadresaka Andriamatora Tale inavy ireo tolotra na famaritana fohifohy ny fizahantany ho an'ny faritra Analamanga. Tsara be le fanontaniana. Ny tolotra moa zany hitantsika fa mbola tsy dia betsaka mahafantatra ny hoe atraiza ny faritra Analamanga. Ny tolotra moa zany hitantsika fa efa eo amin'ny 5 taona teo zany tsika nefa niezaka zany ampahafantatra ny faritra Analamanga amin'ny analan'ilay ataontsika hoe tidbohitra. Randonnée moa ilay izy atao amin'ny teny frantsay fa izay tidbohitra zay zany anisan'ny fitaovana anankiray zany fampahafantarana, fanombohana ny fampahafantarana ny faritra Analamanga. Ny mampiavaka ny faritra Analamanga moa hitantsika dia ny tantara. Ny tantara satria rehefa miresaka Analamanga tsika dia mieritreritra foana hoe Analamanga vohitra masina 12 izay manodidina ny Antananarivo ka amin'ny analan'ireo zany no ahafahantsika moa zany mampiavaka ny faritra misy atsika. Izay moa zany le ataontsika hoe tena hoe mampiavaka ny faritra atsika amin'ny analan'izay vohitra zay zany anisan'ny fampahafantarantsika ny Analamanga. Dia mazava ho azy fa ama kapitaly ny Antananarivo izay ao anatin'ny faritra Analamanga ny Antananarivo zay kapitaly Madagasikara zay dia hitantsika eto amin'ity faritra Analamanga ity zany ny kolotsaina avy eo amin'ireo faritra 12 eto Madagasikara. Zany hoe ama kapitaly zay zany moa dia misy toerana eto Analamanga eto Antananarivo ahafahantsika miaina zany kolotsaina zany ary zay koa zany ny anisany ny arena ny Analamanga tolotra ananan'ny Analamanga satria azadiny fa tsy tokony adinitsika hoe efa miaintsika amin'ny taonjato fa 120 dikan'izany zany misy ny tantara fa misy koa an'ireo tanora misy koa an'ireo malagasy avy eo amin'ny lafivalonynosy izay monina sy miaina eto Antananarivo eto Analamanga ka reny koa zany anisan'ny tolotra ampahafantarantsika ny faritra misy atsika. Hitantsika moa zany amin'ny alalan'ny sakafo, amin'ny alalan'ny dia tsy andro ray eto Analamanga eto Antananarivo hoe misy cabaret ary misy mpanakanto avy any amin'ny faritra zao ny mihira any dia reny rehetrarehetra reny zany no anisany ny arenantsika. Mazava ho azy fa amin'ny kapitaly atsika izay koa misy ireo vahiny avy any ivelany izay mandalo ny sasany efa monina efa elabe amintsika nitondra koa zareo ny kolotsain'zareo. Raha mitenintsika hoe ny sakafo manana restaurant zany tsika fitoera fisakafoanana afaka manolotra tsika sakafo sinoa, afaka manolotra tsika sakafo indiana, afaka manolotra tsika sakafo libanais sisa dia reny rehetrarehetra reny zany no anisany arenantsika Analamanga ary tolotra zany ampahafantarantsika tolotra moa zany amin'ny lafin'ny fizahantany mampiavaka ny faritra Analamanga. Inavy ireo sehatra ampahafantaranareo an'izay tolotra sy arena mampiavaka ny Analamanga zay zany hoe afantarana na eo anivon'ny sehatra raisam-pirenena na koa ny teratany dia matetika. Misy lafiny olo izy marana tokoa ny tenenao misy amin'ilay hoe lafiny eto an-toerana. Zany hoe nampiavaka antsika eto an-toerana zany dia izay niteneniko teo izay hoe ny sehatra dia ao ny dia ao ny sakafo ho antsika malagasy. Raha miteny fotsiny antsika hoe ohatra hoe be dia be zao ny olona avy any amin'ny faritra tonga eto Antananarivo mananavana daholo ny olona avy any amin'ny faritra afaka mandray azy eto Antananarivo fa ny anton-dian'ilay olona eto Antananarivo ankoatran'ilay fitsidihana fianakaviana misy antony izay mety tsy fantatsika, mety hoe etsena ilay olona, mety hoe anakalo vokatra ilay olona, mety hoe
ijery spectacle sinsisinsisy de reny zavatra rehetrarehetra reny zany no anisany sehatra ahafahantsika mampahafantarana Analamanga ho antsika malagasy ary tsy adino le hetsika rehetrarehetra zay tohanan'ny ofisy paritry ny fizahantany raha tsy mitenitsika hoe jazz zay rehetrarehetra mpanakanto mandihy no fampisehoana reny rehetrarehetra reny zany no ezahanay amin'ny alalan'ny serasera zany nampahafantarana azy ary reny rehetrarehetra reny manome an'izay mampiavaka ny Analamanga zay de mazava ho azy fa amin'ny lafin'ny resam-pirenena ny mampiavaka atsika be de be moa zany ny fizahantany mahafantatra Madagasikara amin'ny alalan'ny zavaboary be de be moa zany ny ivelany hoe Madagasikara any nahitana baobab any nahitana lémurien sisisisisy azo lazaina hoe arenantsika reny zany no anisany manintona ny olona eto Madagasikara anjarantsika amin'izay moa zany satria tsika fa miavaka amin'ny faritra misy atsika no mampahafantatra anazy amin'izay hoe rehefa eto Analamanga nareo akoatran'le hitanareo tany amin'ny faritra hafa dia manan-karena koa Analamanga ary anisan'ny arenantsika zany ary zay novoizinay eo amin'ny lafin'ny resam-pirenena dia ny resaka vohitra masina eto Analamanga satria hitatsika fa manan-tantara zany ny eto Analamanga zay mampiavaka amin'ny faritra atsika ny fisian'ireo vohitra masina reo misy fisian'ny mpanjaka zany de hitatsika amin'ireo toerana manodidina n'Antananarivo reo zany misy an'ireny vakoka ka amin'ny alalan'ireny zany anisany koa zany ampahafantaritsika ny faritra misy atsika ary zay no anisany mampiavaka faritra atsika mety hoe tsy hoe tsy anana amin'ny faritra hafa fa samy manana ny arena amin'ny faritra fa anisany zany mampiavaka atsika eto Analamanga tsy miteny hoe tsy manan-karena amin'ny faritra fa samy manana ny mampiavaka anazy ary miala tsiny raha mety hoe misy ratsy ny fiteniko fa tsika moa zany misy fananana eto amin'ity tontolo ny resam-pirenena ny fizahantany ity dia miezaka zany ny faritra tsirairay misy azy raha miteny faritra amin'izay fotoan'izay tsy miteny hoe faritra Analamanga na faritra Androy fa mifaritra zay teneniko Madagasikara ny teneniko anatin'ny faritra ny ranomasimbe indianina dia ao anatin'ity faritra misy atsika ity misy fifaninanana ao moa zany ronosy ravavy ohatrany hoe any Maurice any La Réunion zay manosika ny anazy raha miteny zao tsika makany La Réunion de miteny izy hoe ny aty aminay misy volcan raha miteny zao ny any Maurice de miteny izy hoe aty aminay manana ranomasina zay mondramasina zay tsy sananany hafa nefa manana an'ireny tsika de amin'izay fifaninanana resam-pirenena zay zany tsy maintsy zany tsika eto Analamanga eto Madagasikara ary eto Analamanga ary ny faritra rehetrarehetra miezaka mampiseho zay mampiavaka azy satria le fananantsika faritra roa amby roapolo sy kolotsaina miaraka amin'ireo faritra reo anisany arenantsika lehibe indrindra zany hoe rehefa tonga eto amintsika zany ny vahiny rehefa mitety ny faritra zay andalovany anatin'le fivahinianana iny raha miteny resaka vahiny resam-pirenena de miaina an'izay arenantsika malagasy esaka ny faritra de eo zany mahatonga miteny hoe ny faritra tsikaray avy zany samy manana ny mampiavaka azy raha miteny zany tsika ohatra hoe hidina ny avakinakara tsika de misy mampiavaka azy ny resaka fambolena ny resaka ranomafana sinsisinsisy de eo zany tsika samy misy fifaninanana zany de anjaratsika faritra tsikaray avy moa zany ny tsika moa zany ny faritra Analamanga de eo zany tsika miezaka zany mampahafantatra ny arenan'ny faritra misy atsika makasika an'izay indrindra Andriamatotale ny zava-nisy tsy fantatra hoe mbola mitombona ve zay sa tsy amin'izao fotoana zao fa karazany hoe fandalovana fotsiny Analamanga midiny eny Ivato le vahiny de maka fiarakodia aty Antananarivo izy de lasany Morondava lasany Mahajanga le izy tsy mitombona mihitsy zany zay fomba firesahana fizahantany zay satria le Madagasikara mihitsy amin'izay hoe faritra andalovan'izay le fizahantany rehefa mivahiny amin'ny toerana anankiray anao ka mijanona 4 matory dia mizahatany zay raha nijanona zany ianao eto Antananarivo natory de efa nizaha ny teto Antananarivo ary azadino fa rehefa vita le fivahinianan'ny olona reny rehefa vita eto Antananarivo misy zavatra tsy hitany efa-tsy eto Antananarivo tsy hitany afa-tsy eto Analamanga
reny olona reny a vitantsika avy nitsidika ny faritra hafa eto Antananarivo zareo misakafo makaina metsena dia ny tsena zany zany ny asa tanana zany anisany a ny arenantsika eto Analamanga ka mahatonga an'le zay zavatra tsy mitombina satria tsika ihany koa tsika eto Antananarivo koa zany anisany tsy de tena mahafaza loatra hoe inona ny mampiavaka atsika satria moa zany ary tsy azo mena tsiny ny olona satria fatatsika ny asarotan'ny fiainana eto Antananarivo tsisy afaka heritreritra ntsony hoe mahafinaritra ve ty tanàna misy atsika mahate-honina ve fa eo zany zay miezaka zany mampafantatra satria hitanareo raha mijery totsika tany heritaona zao zay nandray mpianatra avy any amin'ny sekoly eto distrikany Antananarivo renivohitra Atsimondrano sy Avaratrano ampahafantarana ny ankizy zany hoe inona ny arena misy zay tsy hitatsika tsotra fotsiny raha ohatra zao misy an'ilay ataontsika hoe toka amin'ny teny frantsay izy tour de ville historique zany hoe mandray zany zay mamepona ny mpianatra avy any amin'ny sekoly atsona zany zareo tonga eo amin'ny office paritry ny fizahantany eo Antaninarenina dia ampianarana ny ankizy hitanareo moa zany ambany masonareo fa manan-karena ny tanànatsika ka raha ohatra zany tsika miala eo Antaninarenina ohatra dia manao 10 metatra tsika fantatrareo fa ankizy fa entina atao hoe kianja ny fahaleovantena teto nanao déclaration pabemasy hoe mahaleo teny Madagasikara manao 10 metatra ianao misy banque eo zay nitazona ny azo lazaina hoe ny architecture zay mampiavaka azy dia isaky ny 10 metatra zany ianao misy an'izay arena tsika zay fa tsika zany tsy mahita anazy tsony satria mandalo eo tsika isan'andro dia tsy mahita an'le tsony nefa ny vahiny rehefa raha tsikarititsika mandalo amin'izy dia gaga hoe tsara be ty trano briky ty fa inona io zay ny mampiavaka atsika dia amin'iny lalan'iny zany raha teneniko hoe fiangonana na miresaka fotsitsika hoe lavarangana dia efa misy mampiavaka ny faritra misy atsika ka zay zany nanisany any an-tanana zany ny ankizy ampahafantarany ny ankizy hoe aza varinonareo fa rehefa mandeha tsika dia eny amin'ny lalana eny ny arenantsika raha miteny fotsiny ary tsika hoe amintsiny misy lalana ankizy zao fitondrany fizahantany eny Soraka dia isaky ny 10 metatra tsika dia miova le ponina miova le zavatra le tolotra ka zay fisina tolotra be deaibe zay na anisan'ny arenantsika raha ohatra zao tsika makeny Soraka fotsiny manao 10 metatra tsika anatin'io 10 metatra io misy gargote eo arenantsika zay misy mivarotra mofo akondro fotsiny eo misy mivarotra koba fotsiny eo reny rehetrarehetra reny zany eo anatin'ny 10 metatra dia anisany mampiseho any arenantsika dia mazava ho azy fa misy toerana fandraisana hafa koa fisakafoanana mety mamenao sakafo inona moa zao hitantsika koreana misy an'izay zao nisy raha ko fanenalenana 10 metatra ireo zavatra ao na miodina fotsiny ao dia fahitanao hoe aiza zany sakafo androany mety sahirana ary tsika raha ohatra ka mijery kely tsika hoe aiza ny ale dia zay ny mahazo an'le fizahantany tonga eto amintsika ka zay zavatra zany ezahanay ampahafantarana ny malagasy marina tokoa fa sahirana fa nefa tokony mijery lavitra tsika anatin'izay sehatra ny fizahantany zay mifaromy am'izay any fa eo miseritry ny fiarina indray ao anatin'izay tontolon'ny fizahantany zay any andre matotalia manahoana ny fahavitrihan'ny tanora mirotsaka amin'izay tontolon'ny fizahantany zay indrindra ny resaka asa moa zany raha ny tokony izy ny fizahantany moa zany anisan'ny sehatra anankiray zay tokony hampandroso an'ny Madagasikara mihitsy satria tsika manan-karena amin'ny lafin'ny vakoka amin'ny lafin'ny zavaboary dia sy mbola manditina loatra an'le tanora le resaka fizahantany satria mbola tsy fantatra zareo tsara le izy marana tokoa zay mahatonga amin'ny teny hoe le fizahantany zany amin'ny kolotsainantsika mbola zava-baovao tsika tsy dia tena hoe beazina tamin'izany fizahantany zany eo koa ny etomanana mazava ho azy fa hitantsika tsikelikely zao fa manomboka mizahatany malagasy tsotra fotsiny raha ohatra tsika mijery ny rehefa volana aogositra iny ny mahajanga any daholo ny mponina Antananarivo zany efa hitantsika zany fa efa manomboka tonga ato amintsika zay filana zay fizahana ny tany zay ny tiako tenenina amin'izay fotoan'izay hitantsika fa maka mahajanga ohatra tsika misy mandeha taxi brosy misy mandeha amin'ny fiara misy samy manany fomba hatongavany any fa hitantsika zany fa manomboka mizahatany le malagasy ary fa makany mahajanga tsika raha amin'ny volana iny tsisy toerana hodiavina ntsony raha tsy nanao famandrena mialoha ianao dikan'izany zany
misy faritra hafa zay tokony isitraka an'izay fizahantany zay fa tsy mbola fantatra malagasy ka zay mahatonga antsika hoe mezaka zany tsika mampafantatra ny mampirobobo an'izay kolotsainana fizahantany zay amin'ny fampahafantarana amin'ny resaka serasera amin'ny anamanjery ny arenantsika ary amin'izay fotoan'izay tsika no hiteraka zany fanorenana asa eny amin'ny faritra hafa akoatrany mahajanga fa zany hoe tsy voatery antsotra raha hitantsika fa tery le any amin'io fotoana io fa misy faritra hafa zany tokony iainana an'izy ary ohatr'izay ny eto Analamanga dia zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy voatery hoe mandany vola be fa raha miteny fotsiny tsika hoe andao tsika andeha hizahantany ery Ankasobe andao tsika hizahantany eny Anjozorobe vitsy zao mahafantatra an'izany hoe raha itejery le murien tsika tsy ohatr'izy mbazaza rena fa ny Ankasobe zao misy ary ao anatin'le ala voajanahary ny ainany reny zavatra rehetra reny zany no anisan'ny mila zany tsika mampafantatra ary mila mirahina zany ny mponina hoe andao tsika hiara-mpandroso ny faritra misy atsika dia tsisy afa-tsy ny fampahafantarana sy fitsidihana ary amin'io zany tsika niteraka asa satria zay fivanianana zay no lasa miteraka misy zavatra tiadiavinao rehefa tonga any amin'ny toerana dia mandroso azy le faritra tsotra fotsiny anie raha amin'izay zao tsika hoe ohatrohatrany ahoana ny asa raha tsikaritra reo raha mijery zao tsika ny faritra Ambanitsena tsika fa mandroso be ny Ambanitsena taloha zany Ambanitsena zany andalovana fotsiny zao ny Ambanitsena raha jerevo ny tsena Ambanitsena vao mitsofoka ary fisapana manakavaly tsay dia efa misy toerana fitrapetrahana misy fisakafoanana be dia be amin'ny toerana satria efa manomboka miaina an'le fizahantany iny faritra iny dia anjarantsika zany mampafantatra hoe tsy lavitry ny toerana io mety misy toerana manan-tantara hafa koa dia amin'ny analan'izay fampahafantarana izay no afahantsika mampandroso ny faritra misy atsika dia mazava ho azy fa lasa zany tsika miteraka fanorenana asa any amin'ny ambanivohitra reny satria raha miteny fotsiny tsika Ambanitsena mino fa be dia be ny Ambanitsena no mety ny teny andao tsika nokatra fivarotana sosisy mofo sy ny satria efa misy mampiavaka ny tanànatsika ary tsy mila tsony zany tsika miakatra ny Antananarivo vao mahita asa zay koa zany anisan'ny azo lazaina hoe fanamby lehibe tokony apetratsika zay fanorenana asa sy fitazomana ny olona ny ambanivohitra zay fa raha ny tato anatin'ny taona vitsy Andriamatotalia mety misy ve totanisa azonao amin'tinana ny izay hoe fahavitrihan'ny mpizahatany zay ho an'ny eto anivon'ny horotana manokana fotsiny io izako ihany koa no tena navidibitrika kokoa ny teratany vahiny teto frantsay allemand ny mavidibitrika aloha zany raha resaka teratany vahiny dia frantsay zany anisan'ny betsaka tonga eto amintsika inona no antony ao aloha ny resaka ara-tantara fa indrindra ny resaka teny zany tsika amin'ny teny frantsay dia ny olona moa zany rehefa hizahantany dia mijery an'le toerana zay miteny an'le zay teneniny zay mahatonga antsika hoe frantsay ny tsy mibetsaka fa hitantsika moa zao fa manoka misokatra ny tanora mianatra teny sinoa mianatra teny anglisy ka anisany koa zany ezaka tokony ataontsika zay fahafantarana ny faritra antsika zay amin'ny alalan'ny teny hafa satria zay teny hafa zay fotsiny zany no anisany hoe hitantsika hoe sakana zany tsy mampiroborobo ny fizahantany eto Madagasikara ary tsy eto Analamanga rery ihany dia mazava ho azy fa raha mijery zany tsika ny eto Analamanga miakatra eo amin'ny 100 ny fizahantany eto Analamanga anatin'ny 10 taona lasa zay ny andrefesanay anazy dia hitantsika fa misy fivahinianana amin'le ny hôtely reny dia hatramin'izao aloha ny vahiny no anisan'ny makany amin'ny hôtely ka tonga mihoatra ny 300,000 nuitées eo zany ny eto Analamanga ka raha mijanona eo amin'ny ray andro sy tapany eo zany ny olona eto Analamanga dia fantatsika hoe firy zany ny fizahantany tonga eto amintsika dia mazava ho azy fa misy fizahantany zay tsy haitsika mandrefy azy dia ireo fizahantany avy any amin'ny faritra zany hoe mandeha taxi brous zareo fa hitantsika moa zany fa ny kolotsainantsika tsy tena mandeha loatra any amin'ireny toerana fandraisam-bahiny ireny fa izy moa tsy mananavana rehefa hitsidika tanàna dia mazava ho azy fa hitantsika mandrefy an'ireny dia anisany faritra be mpitsidika andinitsika eto Analamanga ary mino fa mihoatra ny ray tapitrisa ny fizahantany eto Analamanga raha tsy mijery fotsiny tsika hoe ohatra kôtitsika fotsiny isan'ny taxi brous mivoaka sy miditra eto Analamanga isan'andro
misy antony daona tonga avan'ny olona eto Antananarivo ary tsy voatery hoe matorany amin'ny hôtely izy fa mazava ho azy fa mananavana dia reny rehetrarehetra reny zany ary minjo fa anisan'ny faritra be mpitsidika indrindra eto Analamanga fa miezaka hatrany moa zay tsika fantatra ny statistika mikasika an'ireny ary mino fa amin'izay fotoan'izay tsika hitatsika hoana ny fampandrosoana ny faritra tsika tsaratsara kokoa hatrany. Amin'ireny toerana vakoka indrindrindrindra mety hoe misy fahasimbana na maina mila fanarina indrindra misy anjara biriky hoentin'ny oro-tanà avy amin'ireny. Misy anjara biriky tokoa zany hoentin'ny oro-tanà amin'ireny satria hitatsika fa raha tsy fantatry le olona zany ny vidiny valeur an'ilay zavatra ananana io dia tsy fantany tsy hainy miaro anazy ka zay zany mahatonga nay zany anatin'le fitondrana an'le olona zany mitsidika an'le vohitra zay somary adinidiny reny azadina fa manan-karena nareo ary be dia be ny olona avilavitra avy any ivelany tonga eto amin'ity tanàna ity hijery an'io fotsiny dia amin'ny lalan'izay fanentanana zay zany fampahafantarana zay zany no anisan'ny fandraisanay anjara amin'ny fiarovana an'ireny vakoka reny dia hitatsika koa moa zany fa tonga saina ny olona tanàna hoe andao tsika nadiodio an-tanànantsika andao tsika hiaro an'le vakoka tsy hanimba azy dia mazava ho azy fa misy tanàna efa manoka mahatsapa an'izay dia zay moa zany tsy mitsaratra manentana ny be ny tanàna manentana koa zany ireo fikambanana samihafa zay miainany amin'ireny tanàna reny ary hitatsika fa ny anisany koa zany fanaovana anazy tsika moa zany fanao an'le tsidbohitra dia io tsidbohitra io zany natao amina tanàna anankiray dia rehefa vita le tsidbohitra io dia omenay an'le commune zany hoe ty zany ny hitanay fa mampiavaka ny tanàna nareo dia hitatsika fa mandray anjaikatra le olona zany ny toerana andao fa ho arovanay ataony any entretien ny vakoky ny toerana ary anisany koa zany fomba anankiray fanentanana ny olona hiaro ny tanàna mazava ho azy fa tsy ho vita daholo le izy fa misy lafiny vitsivitsy maromaro zay afaka anentanantsika ohatrany hoe fitandrovana ny fahadiovana tsy ho an'le olona ny toerana fa ho an'le olona mitsidika ny tanàna koa zany le olona ny toerana tsy hanimba dia mazava ho azy fa rehefa misitraka an'izay fizahantany zay le olona ny toerana tonga saina hoe ay manan-kareny tsika dia tsika rontsainy tsirairay avy ny fiarovana an'le izy. Ao anatin'izay resaka rehetra nataona zay Andriamatoa Talia inona ny hitanareo hoe olana sedrainy ny oro-tanà? Zay moa zany tsy dia tena hoe misy oboly eto amintsika manao zavatra tsy mora fa reny rehetrarehetra zany hitanay hoe tokony ezahantsika zany ny ohatran'ireny fahasairana reny sarotra amin'ny fiainana tsisy miteny mihitsy ny hoe tsotsotra ny fiainana fa sarotra ary fifaninanana le resaka fizahantany ka mety hoe sakana mazava ho azy fa ny entomanana foana no averintsika ao anatin'izy kanefa iny zany tsy raisinay ho sakana fa raisinay ho fanamby hoe inona ary ny fomba hoarantsika an'izay fahasaranana an'izay dia mazava ho azy fa ao ny fiara-miasa ao ny fiara-mientana miaraka amin'ny tontolo zany miaraka ny manodidina ka izay tsy fananana an'izay toetra miara-mientana izay no anisan'ny sakana zany mety anisan'ny tsy mampiroborobo ny fizahantany raha miteny zany tsika hoe ohatra fahadiovana misy tanàna zao hoe Tanànamanga tsy manana raha mitera zao tsika ny vaky ny dina iny zareo any tsy manana samyva zareo any tsy manana mpandroaka fako fa tsy mahita tsika amin'ny faritra iny na sachet iray aza amin'izao tsika miteny zao fa maninona satria le olona ny toerana mampiasa sachet izy mety tsy mampiasa sachet izy fa miezaka ny olona ny toerana tanjo ny fahadiovana ny amin'le le tanàna iainany andavanandro dia zay zavatra zay zany nanisany hitanay mety antenako manokana sakana satria tsy tonga saina amin'izay zany tsika fa mieritreritra foana tsika hoe tsy anjarako ny mikolokolo io fa hiandry fanjakana ve hiandry mpamatsy vola fanjakana mety misy ihany fa mpamatsy vola mety zay angamba satria tsy anjara ny olona ny ivelany andeha anadio ny tanànanao andeha ikolokolo ny tanànao fa atsika ny tokony andray an'izay andraikitra zay dia zay zany anisan'ny tiana ampitaina ao an'ny mponina zany hoe raha ohatra ka te androsotsika misy faritra zao mahavita an'izany tsara mihitsy ny fa madio vitan'zareo tsara samy mandoro ny fakony tsy mankolokolo ny tanànany dia mahate honina le tanàna dia
raha misy mahavita an'izay maninona sy vitany afa satria tinge ny analamanga mamitsika ho azy motsika ny aina raha tsy eto any dia mety amintsika ve ny aina anatin'ny toerana tsy mahafinaritra dia anjarantsika zany hoe inona ny mety ampahafinaritra n'le toerana iainana dia otsika zany mandray andraikitra tsirairay avy moa zany hoe inona ny andraikitra tandrifiny tsirairay avy tokony raisiny ahafahantsika miaina anatin'izany analamanga mamy matehonina zay. Amaraparanantsika andresaka ary andeha matoa talepanatanteraka ny ortana ny hetsika ho karakarainareo amin'ity taona 20 sy 10 ty ny fanamby apetraka ny fanamby moa zany zay tsy de tena mikarakara hetsika loatra satria ny anjaranay moa zany fampahafantarana de hitantsika fa be de be marobe ireo hetsika zay misy eto Antananarivo eto Analamanga raha mijery zao tsika hoe resaka ara-panatanjahantena fotsiny rehefa tonga amin'ny volana Oktobre manana marathon tsika marathon hoe resa-pirenena de reny hetsika reny zany anisany ampahafantaranay zany hoe anasanay mpanao gazety avy any ivelany jery indrindra ampahafantatra ny fisiny reny hetsika reny de hitantsika fa mandavataona misy hetsika be de be isam-bolana isan'andro misy hetsika ara-kolotsaina sisa ka ny ezaka ataonay zany de fampahafantarana an'ireny hetsika reny toananay ny hetsika izay hitanay fa mety anitina vahiny misy kokoa de miara-miasa amin'izay zany amin'ireo mpikarakara hetsika kolotsaina indrindra satria ny renantsika Tanamanga zay resaka kolotsaina zay de mazava ho azy fa raha miteny zany tsika hoe fanatanjahantena miresaka hoe festival de reny zany anisan'ny hetsika zay toananay ary ny fanamby moa zany de ampitombo hatrany ny fizahantany Analamanga ary ny fanamby lehibe napetraka eto any Analamanga dia Analamanga no anisan'ny faritra be mpitsidika be indrindra eto amin'ny ranomasy be indianina tokony resitsika zany ny faritra ohatran'ny hoe Réunion Maurice satria raha tratratsika le fanamby hoe route apitrisana isana fizahantany de resitsika zareo de mazava ho azy amin'izay fotoan'izay fa raha tonga eto Antananarivo le tsy maintsy andeha hitsidika ny faritra hafa de mazava ho azy fa lasa amin'ny analan'izay koa zany anisan'ny hoe fanamby lehibe ampandrosoka ny fizahantany eto Analamanga de zay ny anisan'ny ady ataonay zany hoe Analamanga anisan'ny faritra be mpitsidika indrindra eto amin'ny ranomasy be indianina. Isarananao andre matoa talepanatanteraka anivon'ny ortana Razafy Navalina ary misa ny vahiny teto amin'ny fandarana misaotra anareo ary misaotra ny mpiaino ny fandarana ambarao dia manentany any olona moa zany izahantany mazava ho azy misaotra tompoko mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.